Tanora malagasy, olana lehibe ny tsy fananana azy. Tany ampanitokana, boribory tany fahadimy, adiny roa isan'andro rehefa misasaka ny alina no mandeha ny rano. Kandidat Tojo Ravalomanana nampahafantarina teny amin'ny boribory tany fahadimy. Arivan'ny zoma fa 20 ny volana oktobra taona 2024 manaritra ny fiarabanana tompo-klasy sy tompoka vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana amin'izao ariva izao. Tokony isy ny taratasy sy fampahafantarana ireo fepetra rehetra mandritra ny fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana hoy ny filoha nasionaly ny Antoko TV Madagasikara. Rana ny heviny mandrona ny filazana ho mety fandikan-dalàna mitranga ao anatin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana izao. Tsy tokony tenenina ambava fotsiny izany hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Tao rahantsika ny tatim-baovao mahakasika izay. Mbola tsy misy lalàna mazava mikasika ny fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana eto Madagasikara. Raha ny fanazavan'ny voamera maleo tena amin'ny sahanan'ny fifidianana dia tsy azo atao ny miteny hoe fidio mandritra ny fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana. Efa niresaka momba izany ny teo anivo ny firaisamonim-pirenena Safidy Omaly fa tokony isy ny lalàna mazava momba ny fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana. Zary araka ny tiavany seny azy mantsy no anaovana sy ametrahana fanandika lalàna na tsy ny kandida iray mandritra io fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana io. Ho an'ny Antoko TV Madagasikara sy ny fanoherana dia nilaza ny filoha Marc Ravalomanana androany fa tokony isy ny fampahafantarana an'ireo kandida pirotsaka hofidiana amin'ny mety na tsy fa tsy ho tenenina vava fotsiny satria lalàna no resaka eto. Tsy mana aza manaiky tsy avela prefet tsy anao alao taratasy anao tasy dakola zany vava zany fotsiny zany hitsanao ianao taratasy fa hoe tsy azo atao mihitsy manao fetiketrena fa ina fotsiny fampahafantarana le raha ty masitika an-trano fotsiny izy fa hoe alefatra ok adversaire tsy samy sao dia manjaritsika izy avelany zay misy izy banalala makaliambe. Zavatra telo no voalaza fa azo atao mandritra ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana dia ny fampahafantarana ny maha-kandida, ny fananganana komiti-panohana sy ny fanamafisana ny asan'ny antoko ary fampahafantarana ny vinam-piarahamonina entiny ilay kandida. Efa nampitandrina momba ny fandikan-dalàna amin'izao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana izao ny teo anivon'ny Seny tamin'ny ity herinandro ity ary namafisin'ny prefet-n'Antananarivo izany Omaly. Raha ny hita nefa hatreto dia fampahafantarana ny maha-kandida no ataon'ireo kandida ho an'ny eto Antananarivo. Aina ny mety ofisina ambadika politika amin'ity resaka fandikan-dalàna resahana ambavy ity amin'izao ankatoky ny fampelezan-kevitra izao. Amin'izao ankatoky ny fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana izao. Fa tena bobotany fahadimy sy nantanteraka ny fampahafantarana azy sy ny pré-liste amin'ny ny candidat Tojo Ravalomanana ho an'ny androany. Rehefa vonona ny sary mahakasika izay dia ho arahantsika ihany. Fa manodidina izay indrindra dia velom-panantenana ny mponina eny amin'ny boribory tany fahadimy raha ny fampiresaka tamin'ny candidat Tojo Ravalomanana androany. Fampahafantarana ny laharany sy ny maha-candidat azy natao androany. Saingy tsapany zavatra maro toy ny fihetsempo ho an'ny mponina Antananarivo ny fahitana azy nandritra ity fotoana ity. Tatim-baovao eo amin'ny sary sondajariny Andry Rakotomalala. Tady Ravalomanana sy ny zanany tena tianay be iny zay fa tsy tiany olona no fitiavana azy fa tianay ianao tsy miala aminao zay taminao zay mahafinaritra nanao table anao zao zao zay zanaka ila tsy hianatra drony tazava ty aminay foana tianay izy dadany tianay aleka dada mba hiverina atao iny zana hiverina tonoafy dadanao fa tena tsara ianao mino zay fa ohatra fitondran'ny dadanao ihany hitondranao firenetsika miady zay ho anareo miady hatrany farany izy zay tianay fa mangataka amin'ny Jesosy mihitsy zay ho an'ny dada mba hiverina zareo hitondranay fa mijaly zay anaovany olona fitondra amin'ny tanizy zay dia mijaly fa engany dada mba hiverina zanany koa tianay Tojo atojo koa tianay izy mianakavy engany izy mba hiverina ho tonga eo misela mitondranay mba hijerenay majinika miady ho anareo zay indrindra fa ianao Tojo miady ho anao zay miady ho anao hatrany farany tena tianay ianao. Santionany tamin'ny faneho-kevitry ny olom-pirenena izay nolalovan'ny candidat Tojo Ravalomanana dia ty amin'ny boribory tany fahadimy ireo.
fanantenana sy fiovana ny kandida larana faefatra tojo Ravalomanana hoy ireo olom-pirenena. Misy ireo sambany vao nahita azy mivantana ratsy androany saingy velom-panantenana avy hatrany vao nifampiresaka tamin'ity kandida ity. Mahafinaritra anay izy ka dia tiana izy ohatry ny dada ihany izy hitondranay azy. Tena afaka hitondra fiovana ve izy? Mananteny zay fa hitondra fiovana izy. Vao mahita azy dia efa tonga dia mipetraka amin'ny fanantenana satria efa tara Ravalomanana inge ny fanantenana mipetraka fa arak'ilay teniko tokoa efa tsy mety ty fitondrany ity. Allo mihitsy allo iverina amin'ilay tena fitondrana izy tena original io zavatra tsara io tojo hatramin'ny farany. Ny fahitako an'ilay candidat tojo aloha zany izy sady mbola tanora izy nefa atokisaka. Makasitraka ny fandehanany tojo satria tojo dia anisany hanavitra ny firenentsika ary anisany makasitraka zay satria izy dia ny zanaky dada ihany. Zay dia dada hatramin'ny farany mino zay fa ho tafavelona izy ary ho tain'Andriamanitra ka hanao ny asa tsara indrindra tonga azy mba azo ny fitondrana indray satria tena mijaly zay vahoaka malagasy. Vola tsy ndresaka tamintsika. Fanahitana azy? Vao eo izy nandalo teo. Dia manao ny fahitanao anazy? Bokosy be. Mety avita asa ve raha fahitanao anazy? Olona bokosy be nefa tsy avita rehefa hanao zay. Dia mety antenana ve hoe androso Antananarivo raha ohatra hoe izy? Zay ny tedavina aloha fantrosoana Antananarivo. Tsy mitsatsaka mihitsy izy fa mandeha amin'ny famarinana izay nitiavanay anazy. Eo izy foana satria izy manana vinavina tsara sady mahalala ny toe-java-misy eo amin'ny madiny. Noho izy mbola tanora hainao ihany. Fahitako anazy aloha izy efa olona manana expérience be mihitsiny izy dia mina fa hainy tsara no mitantana ny tanàna Antananarivo amin'izao tanàna Antananarivo tena latsaka lalina be izao mihitsiny. Dia manantena anazy zay raha tonga eo izy manantena anazy zay mba hijery amadinika. Potika Antananarivo ankehitriny tsy resaka ambava fotsiny no ahafahana manarana ny tanàna fa mila traikefa sy fahaizana. Angadiny tojo Ravalomanana izany satria tsara mpanolo-kevitra izy. Misongadina ny tena mahazanaky dada azy. Zao raha izao fitondrana zao dia miaina amin'ny lalandisitsika fa ny lala tsara dia ny tamin'ny président Marc Ravalomanana ile tonga fitenena hoe tel père tel fils. Dia zay ilay izy mazava ho azy nahazo olana ranoray ny momba ny filatsahano candidat maire dia tsy maintsy misy foana ny relève dia nanolotra anzarany izy fa ny anina aloha dia tia makahery zay manosika manampy. Ny fahitako anazy aloha matrotra tsara sady vonina nanovana ty Antananarivo. Inona mahatonga anao hiteny hoe vonina nanovana Antananarivo izy? Efa be loatra le zavatra le famaofao teto zany dia hitako hoe izy tonga dia moa manatraikefa koa ny ray aman-dreny dia fa zay. Tenena ve nisina fiovana zany raha ny fahitanao anazy? Fiovana sira fa misy Vitanao satria nahoana? satria eo ny dadany ihany mianaka anazy mifanampy izy mianaka zay fagnotony io. Matsapa tena hoe mafia satria tena na fiainanay tena hitanay hoe tena merendrika tanteraka ao anaty katerena ka mila anao zay tojo mino zay fa ianao navitan'io indrindrandrindra ny raha anao am'izao araka amin'ny dadanao dia matoky zay fa anana fanantenana sy Madagasikara mamiratra indray zay amin'ny fitondrana rehetra zay kizoroanao. Antananarivo aloha deo de lestage zay dia mba aleo mba mitojo indray. Satria azo antoka ve hoe nianana tojo traikefa amin'izany fitantanana Antananarivo? Sura mihitsy izao fa vitany. Satria nahoana? Satria manahaka ny dadany avao koa i aloha nampandroso ny Madagasikara mpandroso ny Antananarivo. Velona indray ny fanantenana ireo olom-pirenena tena iva tokoa iarivo hoy ny ambelitresaky ny mponina eny Ambonirary, Ambohida, Ampantokana ary Andraisoro. Olona toa azy no anantenaina fa afaka anarana ny fahavoazana sy ny faharavana mitranga sy ny zavamisy hoy ireo olom-pirenena.
araka ny fanapahateo fadia nampahafantariny atokotsika Madagasikara tamin'ireo mponina teny amin'ny tapany antsinana ny boribory tany fahadimy ny kandidat Tojora Valomanana sy ireo royaliste amin'ny androany tsapa nandritra izany efa fifandraisana ampo eo amin'ny kandidat sy ny mpona andray soro Ambohimirary ampantokana sy tsara honenana ny ara-diteny antoerana nanaraka ny vaovao teny antoerana ny namana mpanao gazety teo amin'ny sarany Andry Rakotomalala. Nenga teto Ambohimirary ny fampafantarana any Tojora Valomanana ho isan'ireo kandidat irotsaka ho fidina ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra sy ireo royaliste aminy. Watsika Ambohimirary sy manodidina midina tiantsika ny kandidat larana fahaefatra atao anatintsika. Larana fahaefatra Tojora Valomanana. Maninkatsika fampanitratsika kandidat avokato ben'ny tanàna zay a tojo zay a jere tsara ny endrika sokodosinera ao tsara sady asa tsara ana io kandidat ny avokato na fampanitrana ben'ny tanàna Antananarivo. Saya? Iya. Kalau mau ikat, Olo-pirenena fentsika velom-panantenana ny tazana nandritra ity fampafantarana ny kandidat Tojora Valomanana sy ireo royaliste aminy larana fahaefatra ao anatiny bileta tokana izay nahazo ny takelaka fampafantarana ny hevitry ny kandidat dia nakatoerana tsara namaky izany kopatanana no nandravaka izany rehetra izany na raina tsodrano. Merci mama. Dalarna fahaefatra io ben'ny tanàna zay. Yeah.
kandida fanantenana ho an'ny fiovana ny kandida larana fahaefatra mipaka any am-pony olom-pirenena mahita sy ny tafataminy izany kandida akaiky vahoaka vonina ny amany olam-bahoaka ny fitokanana ny fohibe izay hiasa mandritra ny fampelezan-kevitra no namaranana ny dia 9 kilometatra nanavatsava ireo fokotany misokatra zao ny QG atsika ka tongava eto a jereo tsara ny anaranareo a tongava mifidy lasa mandehandeha fotsiny tsika raha tsy tonga mifidy ka tongava mifidy daholo a entany manodidina rehetrarehetra entany nisy atokantrano a dia ho lasa tsika io misaotra indrindra mila miara-miasa ny zanakidada dia tonga ravalomanana hoy ny afatra izay napetraka ny filompanorona ny antokotimy nandritra ity fotoana ity fokotany efatra no nanaovana ny fampahafantarana ny kandida androany ho anteto amin'ny boriboritany fahadimy fa sendranandalo nanao fampahafantarana ny kandida Tojora Valomanana teny amin'ny fokotany Ambomirary no nahita fampahafantarana sy filazana manjoho ny Flo Marc Ravalomanana tsy nahatra ity ray aman-dreny ity fanivily avy hatrany nitsapa alahelo anireo fianakaviana ny toena-paoriana izay marary anareo dia marary anay satria samy malagasy isika hoy ny Flo Marc Ravalomanana doaratsika ny momba izay Aku dah berlalu tu. Mama dia forin tu. Cia tu is civil. Madam tu mau saya. Belum forin tu. Para paman puan tu ni rufan forin tu. Jalan ke mana? Ini musan zon. Rai madem. Limpian kafe. Limpian kafe. Limpian kafe. Paman tu. Foi fortuna la la sem mat foi fate. Kiro volana lasa maty mamanay bebenzy tena mampalahelo mandalo dia tsy aritra mihitsy ny tsibily tena satria vohatra iray ihany tsika aty taninario sy manjonareo manjonay ary mantaratra nareo satria maiza mihona dia araka ny fomba malagasy zay tsy hita zay tsy mamety azy a dia vo misy fodamaso kely ty avy aty aminay zay a tsy betsaka nareo tompoko maty tsy nanadiny na dia ao anatin'izao fahorian'izay azy nefa zava-tsafa no andananareo dia tsy nanadinanay dia misaotra betsaka indrindra tompo fa ao le Andriamanitra manankarepasoava amazo ty atsika mianakavy dia misaotra tompo dia misaotra kamihitsy misaotra indrindra zay a eny
fampafantarana ny maha kandida ho fidina ho ben'ny tanàna anytojo ravalomanana amin'ireo mponina ao amin'ny tapany antsinana ny boriboritany fahadimy no natao ho an'ny androany nankasitraka ireo vahoaka teny antoerany ny solombavambahoaka lanta amin'ny anarany antokotoko Madagasikara fetra lambozafombololona malona ny fihetsika naseho ny mponina tamin'ireo fokotany izay nolalovan'ny ity kandida ity ho an'ny androany tato-baovao amin'ny sary sindratsariny Andry Rakotomalala. Hita ny filaminana, tsapa ny fanantenana, satrotra ny lalana andehanana ary tsy maintsy nitsofoana ireo elakelan-trano. Nahafinaritra hoy ny solombavambahoaka fetra lambozafombololona ny fandraisan'ny mponina ny kandida Tojo Ravalomanana izay nandalo nampahafantatra ny maha-kandida azy sy ny laharany ao anatin'ny bileta tokana amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna eto Andrenivohitra, Ambohimirary, Ambohida, Ampantokana ary Andraisoro no tetezina androany. Zotra-pilaminana zany a nisy ny fokotany vitsivitsy maromaro ny tetezina tsy nandeha teny amin'ny arabetsika atao hoe principal fa somary tany anelakelan-trano napafantatra ny kandida araky ny fomba fanao amina fotoana atao hoe mialohan'ny fampelezan-kevitra na hoe pré-campagne dia nezahana nomena ny toromarika rehetra araky ny teneniny manam-pahefana sy araky ny fomba fanao satria mantsy eo manahirana kely ny amin'ny resaka lalàna amin'ny fifidianana dia tsy mazava izay le hoe aizany no fampelezan-kevitra aizany pré-campagne dia noho izay tsy mazava zay nefa nazava ny toromarika ary isaorana ny rehetrarehetra namana rehetra teto amin'ny boriboritany fahadimy ireo avany amin'ny boriboritany hafa zay tonga ny fanotrina tamin'ny kandida Tojo Ravalomanana tetỳ amin'ny boriboritany fahadimy teny Ambohimirary a nandalo Ambohida nandalo Ampantokana dia tonga eto Andraisorontsika zany hoe nilamina hoy ateo a isaorana satria fampafantarana anatin'izany pré-campagne zany nanajany toromarika sy nanaraka ny toromarika ireo mpanaradia an'izany Tojo Ravalomanana zany ao le hoe fampafantarana firy ny laharany programme anasa ary mbola tsy tena niresaka an'izay fa juste tena hoe fampafantarana an'izay kandida zay natao a dia totosa somatsara zany isaorana ny rehetrarehetra araky ny teniko teo eo nefa ety amin'ny boriboritany fahadimy fa maro koa namana tehaka be sorakoraka be ho any efa any amin'ny boriboritany hafa zay ny zava-nisy tetỳ amin'ny boriboritany fahadimy raha ny fantatra dia fokotany 7 no mandrafitra ny boriboritany fahadimy. Tsy maintsy itoy ny asa ho fampafantarana ny maha-kandida eto Antananarivo renivohitra any Tojo Ravalomanana sy ireo mpanolontsaina iray lisitra aminy ho hatrany ny fanazavana. Azo antoka hoy ity solombavambahoaka landy tamin'ny anaran'ny firaisankina ity fa ho toy ny androany any no andraisan'ireo fokotany hafa ny kandida Tojo Ravalomanana. Ho any amin'ny komini Mahajanga voalohany kosa tsika ao anaty ity vaovao manaraka ity ho an'ny komini Mahajanga voalohany dia nijery ny zava-misy ao amin'ny bazary Tsaramandroso ny kandida Rivo Rakotovao nijery sy niaino ireo zavatra tena maharary sy ilain'ny mponina ao an-toerana ny tenany nandritra ity fotoana ity. Finoantsora ary malala sy Tairinaina Ranarynirina no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Nijery sy niaino ireo etaetan'ireo mponina sy ireo mpivarotra amin'ny bazary Tsaramandroso ny kandida Rivo Rakotovao io maraina io. Ny resaka sy ny fanakalo hevitra tamin'ireo mpivarotra ny tenany mahajanga milamina, madio, mandroso ny tanjona hoy izy. Mila mpitondra mahay mihaino sy mahalala ireo zavatra tena ilaina sy marary ireo mponina isika ho hiatra ny fanazavana ny entin'ny kandida atolotry ny vovonana firaisan-kina. Nandro zay a mitety an'ireo banana, tsena, quartier maro samihafa ny anatin'ny firaisan-kina. Hen'ny olona tandreny rakoran'olona satria maro rakoran'olona mbola tsy leran'ny propagande zao fa mampafantatra antsika mihaino mijery ireo etaetan'ny mponina isan'izany zany androany teto amin'ny bazary Tsaramandroso. Toy foana ny programme antsika ary mifanentana antsika jiaby miaraka amin'izany satria efa tonga maro namantsika misaotra antsika jiaby fa dia mitoy ny lalantsika makany amin'ny fanesena. Na dia teo aza ireo sakatsakana natao tamin'ny kandida ho ben'ny tanàna Rivo Rakotovao mitondra laharana fahatelo natolotry vovonana firaisan-kina ao Mahajanga voalohany dia vonina izy ny ampandroso ny tanàna nahalehibe azy. Zay ny tao amin'ny komini Mahajanga voalohany fa ny alado avy izao kosa no anolorana amin'ny fomba ofisialy ny kandida ho ben'ny tanàna avy amin'ny antokotiko Madagasikara ho an'ny komini Ambanivohitra Bongatsara. Rarison Rija sy ireo ampiralisitra aminy no ampafantarana ny atolakandro ny aladio ao Anjomakely ho taterina amintsika eto ihany moa ny manodidina izay vaovao izay. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa mampitaina mafy ny mponina ety Ampantokana ao anatin'ny boriboritany fahadimy ny olan'ny rano
adiny roa isan'andro ihany no mandeha ny rano ary misasakalina no mba mandehanan'izany rano izany raha ny fanadiadiana izay natao. Etsy ankilany dia misy olon-tsotra mba manome rano ho an'ireo mponina saingy rahona ny jirama raha ny fanadiadiana atrandy. Tato vaovao eo amin'ny sary sindatsariny ny Aritanjona. Toy izao no filaran'ny bidon mavo ety amin'ny pompon-drano iray ety am-panitokana. Mbola tsy atsasany akory ireto raha ny fanadiadiana. Adiny roa no mba mandeha ny rano ety. Mivoaka latoy ny mpamosavy koa ny rehetra satria manomboka amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 2 maraina ny fandehanany rano. Tapa-bolana lasa izay 12 andro fa irano tety am-panitokana. Tsy nisy rano tenteny pompy. Fijaliana ny rano kanefa filana fototra arzo. Ary eto andrenivohitry Madagasikara isika ho iatrany ny mponina am-panitokana. Fa amin'ny 12 alina vao mandeha amin'ny 2 indray tsisy ao anatin'ny herinandro 3 tsisy rano mihitsy ety. Tsy maintsy ety ihany fa zay miandry alina aty. Dia manahoana nefa ny rano amin'izay mba feniany ve lehibe? Indraindray misy tsy mahazo be dia be ny tsy mahazo. Satria le olona manodidina any lavitra any tonga aty daholo dia le zay tompo-tanàna tena tsy mahazo mihitsy. Io zao vao atsasany bidon hitanareo mbola tsy izy io. Fa mbola tratera feno bidon daholo amin'ny sisiny iny rehefa manomboka amin'ny alina. Ny rano amin'ny 12 alina mandeha. Raha indray le rano amin'ny 2 tapaka amin'ny 3 dia tapaka amin'ny 4 dia tapaka raha tapaka indrindra dia tsisy fafapo an'le vahoaka maitso zany le rano. Adiny 2 adiny 3 ny rano mandeha eto aminay zay. Ireo bidon tsy izy ireo mbola atsasan'ireo zay mitaiza kely. Tiako antanina hoe raha ohatra ka mandeha io ve mba mahazo rano daholo ihany nareo hoe tsy tsy vita hatrany farany dia tapaka ny rano ka tsy mahazo tsara daholo fa atsasakio na fefakio. Indraindray misy 2 semaines tsy mandeha. Tamin'ny tapa-bolana zao tsy nandeha mihitsy ny 2 semaines dia tady rano. Tsy fantatra tsony rano inona na rano inona maloto na reza dia zay. Ny tena loza manoloana ny zavamisy dia misy olona manana afaka manome rano ho an'ireto mponina ho fifampitsinjovana noho ny fiarahamonina. Saingy raha onany avy eo anivon'ny jirama raha ny fanadiadiana ihany. Ny jirama indray no mitondra olana vaovao ankoatry ny efa misy fa tsy mamaha olana raha ny fanazavan'ireto vahoaka. Satria ity zao pompe akrety hitambarana pompe any ambony misy pompe tsy mandeha dia ao ambany misy pompe tsy mandeha dia melehibe ohatr'izao foana zany mbola atsasany ireo rano tonga eo. Dia avy eo nefa rehefa mba mivatra manome rano anay le épicerie kely ato dia zonenjehan'le olona indray hoe tsy mahazo mivarotra rano. Dia zany dia problème anay maitsa zany zay satria hoe angalana vola sa angalana inona restourna ho an'ny commune sy ny fokotany nga hoe araka ny filazan'le hoe satria vao mahazo zay na ianao zany. Dia rehefa tsy manome rano nefa le épicerie dia mijaly be zay fa zao filarana eto aminay. Misy olona eto amin'ny manodidina eto misy olona mba manome rano an'le vahoaka satria ity tsy maharaka. Dia tonga jirama manao menansy hoe alainy sary le olona le manome an'le rano. Nefa efa problème jirama mbola micréer problème indray. Zany hoe rehefa tena tsy azoko tsony zay hoe fiainana eto amin'ny Antananarivo ty. Efa tena fiainana kitoto mihitsy. Ohatrohatra zany problème eto. Io zao raha 2 jours 2 nuits vao mandeha. Nefa mbola zany koa ny ataon-drala. Ny eritreretiny hoe mivarodrano ilay olona nefany compteurany mihodina. Ndaoko manjo rano izy zany. Fa le toetsaina mihitsy zany efa ao anatin'ny sambreraka mbola mifanamerina ihany. Dia tiako antanina hoe le olona manome rano eto ve vidin'le vahoaka sa mena? Ohatrany hoe ny jirama zao vidina ohatrany hoe tsy haiko na ohatrina ny mètre cube dia mba ohatr'izay ny alohan'le olona mba fitsinjovana an'le vahoaka zany le izy. Nefa ny problème ohatr' zany ny avoakan-drala. Ny fanadiadiana an-trano namantarana fa rofina olom-boafidy ireo bidon mavo mitangorona eto amin'ity pompon-drano ity noho ny resaka famatsim-bola. Efa nisy ihany koa fotoana no idina ny pompon-drano nataona olom-boafidy teny an-toerana. Nitsipaka ny fisiana famatsim-bola kosa ny député avy amin'ny firaisan-kina voafidy tety an-toerana. Marina misy olom-bavamboaka anankiroa isaky ny boribory tany fa raha ny tenanay dia tsy mahafantatra izany famatsim-bola azo izany. Ary tsy nandriany kio fa miara-mandria amin'ny vahoaka amin'izao teny namana mpanao gazety zao ny amin'le hoe esorony sasany ary ny rahantsika nandre ihany kio fa noho ny resitsika tamin'ny fifidianana dia nakatry ny ren'le pompon-drano reny zavatra nisy daholo zany ka ampy zay le fitake aleo adio le lalao
aloha samy manaja lalàna dia aloha adio le lalao a fananana atao fifaninanana masina dia mifaninana amin'izay le fanasoavam-bahoaka izay a dia ny vahoaka no mitsara manao hoe izany mety a izany mendrika izany tsy mendrika izany nampanatena tsy natateraka izany sosoka tsy mbola fotoana mifampielezan-kevitra zao fa mahakasika an'izay resaka rano zay misy mpamatsy vola any amin'ndrareo angamany a any amin'ireo manana ny atao hoe maro anisa tany amin'ireo angamany no nyresaka mpamatsy vola sy tany ampitondra fa ny tenivon'ny fanoherana dia tsy mahalala akory izany fisina famatsim-bola sy resaka any famfitarenany vahoaka aloha dia madilo mihitsy ny sofina ny amin'izay loha tsisy rano hoe misy vahaolana ony tsy hitanao zay vahaolana teo aike misy an'izany any koa feo vaovao miara-mandray isika eto ny amin'le hoe afenina lizy fa manjary manala baraka amin'ny mpamatsy vola fa tsy tanteraka akory mety nakany amin'ny lalany ve le vola nakaiza marina ny vola nareo mpanao gazety angamba ny tsara manadiady fa nadiady any koa izahay a dia omenay-nareo rehefa mivalina fokotany iray sendran'ny lalovany ity nahitana tranga sy olana ary tsindrina taona olom-bofidy amin'ny vahoaka noho ny olana rano vahaolana avy amin'ny fanjakana no takin'ny ireo mponina satria tsy rary ny intsony ny zavatra iainana isan'andro hoy ny fanazavana fiainan'ny tanora sy ny tontolo ny asa eto Madagasikara dia misedra olana ny tanora malagasy ankehitriny indrindra fa amin'ny lafiny arakasa antony maro no mahatonga izany raha ny fanadiadiana voalohany amin'izany ny fahasahiranany ireo ray aman-dreny tsy ahafahany mampianatra ny zanany ka mahatonga ny fahasarotany fitadiavana asa eo ihany koa ny tsy fahampiny orinasa ahafahany ireo tanora misehatra amin'ny asa any ka lasa mireny fotsiny na dia navita fianarana aza faniry Andrianarivo sy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsipriany izay very fanambola velona ireo tanora malagasy maro manoloana ny hoaviny na ireo mandrato fianarana na ireo tsy nahatody izany hatramin'ny farany noho ny fahasahiranana sy ny antony maro samihafa olana maro lafo no sedrain'ireo tanora malagasy eny fa na dia ireo nandiny fampianarana ambaratonga ambony aza voalohany amin'izany ny tsy fananana asa ny hitako olan'ny tanora eto Madagasikara aloha voalohany indrindra dia eo amin'ny resaka tsy fananana asa ny antony aloha ino zany tsy ampy le fampianarana dia nefa ny orinasa amin'izao mitady diplôma be daholo dia nefa ny fidiram-bolan'ny ray aman-dreny mety tsy araka an'le fianaran'le ankizy tena olana mbola sedrainy tanora zany amin'izao fotoana izao a dia ny tsy fananany asa satria tsisy asa mihitsy zany le tanora amin'izao misy moa zany hoe tsy vitan'le ray aman-dreny dia tsy mianatra intsony dia mirendreva tsy mahita asa misy koa hoe kam vokany maro amin'ireo tanora no mivoana amin'ny fanabeazana sy ny kolotsaina malagasy ankoatr'izay betsaka ireo mikasa hisitaka ny ivelan'i Madagasikara noho ny fiheverana fa tsy misy ho avy antenaina intsony eto Madagasikara kely manambady mifidifidirana an'ireny boatiboaty madinidinika sy ny tarany reny satria raha miala eto Madagasikara izy dia mety manana chance kokoa izy hivoarany ny fiainana sy ny hoe resaka amin'ilay resaka asa ihany koa fidiram-bola betsaka no ny eto zany vokany aloha tena mety tsy hampandroso ny firenena ilay izy fa lasa mampandroso ny hafa zany tsika amin'izay fotoana izay satria lasa manompo tanin'olona tsika fa tsy hanompo ny firenena intsony vahaolana hiteraka fivoarana sy fandrosoana ny vantana ho an'ny tanora no andrandraina izy ireo na ho amin'ny lafiny fanabeazana izany na lafiny fampianarana raha voaray antarana tokoa manko ny tanora dia azo antoka tanteraka ny fandrosoany ny firenena ny vahaolana zany dia le fitondram-panjakana mihitsy zany ny tokony amorona asa ho an'ny tanora dia mba miasa daholo ny tanora rehetrarehetra dia mba milamina Madagasikara olana hitako ngama zao hoe raha misy ny mitady asa tokony mba mena asa olana arosoan'ny tanora aloha zany dia tokony ampiana le ONG mampianatra asan'ny tanora reny dia amoraina kokoa zany ny fidiran'ny tanora amin'ny sehatry ny asa afiny fanabeazana raha-pitondran-tena le fitondran-tenan'ny tanora mihitsy zany hoe mba aloha ny tanora zany mba sady mahay no endry dia mba meo anazy koa zany ny anjara sazana azy ohatra bourse ny akato jereo ny fijalian'le ankizy be dia be zao ny kivy hoe zao hoe ny fiainana iny dia ahoana zay no eny izay fiainana tanora eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa vao ny fahasalamana kosa indray dia tsy ireo olana azo taona intsony ankehitriny no tratry ny fahatapahany lalandra any amin'ny roa na ny accident vasculaire cérébral tsy mitsara mitombo ny fahavoazana ho an'ireo olona latsaky ny 50 taona
raha ny fanadiadina izay natao. Ho an'ny hôpitaly Befilatanana ohatra dia marary manodidina ny 2 na 3 isan'andro no raisina antanana. Maro ny antony mety mahatonga ny AVC toy ny fiakaran'ny tosidra sy ny fanapozinana ara-tsakafo. Njara Lovaniaina sy ny Arotanjona no mitondra amintsika ny antsipriana izay. Aretina tampoka miseho amin'ny alalan'ny fahatsetsenana na ny fahatapahany lalan-drany amin'ny adony accident vasculaire cérébral fantatsika amin'ny fanafoezanteny hoe AVC mahatonga hatramin'ny tsy fahafahan'ny ilan'ny vatana mihetsika ary mitarika fahafatesana ny AVC. 720 ny taham-pahafatesana vokatry ny AVC raisina antanana eo anivon'ny réanimation eto amintsika raha ny fanadiadina. Ny fiakaran'ny tosidra, ny fihinanana fanafody tsy tokony hohanina, ny hatavezana be loatra sy ny diabeta ary ny fandraisana zava-mahadomelona, fifohana sigara no antony mahatonga ny AVC. Azo sorohana tsara nefa izany amin'ny alalan'ny fandanjalanjana sakafo hohanina, ny tsy fisotroana tambavy ary ny fanaovana fanatanjahantena. Ny AVC dia misy karazany anankiroa ngeda be. Misy ny AVC le hoe tsetsina ny any amin'ny atidohany, dia misy ny antsoina hoe AVC hémorragique. Ny antony mahatonga an'ilay accident ischémique transitoire zany na le tsetsina dia lasa tsy mahazo oxygène tapoka ilay satria misy vangan-draha na nietsina tapoka. Raha ohatra zany abe ny lalan-draha ohatrany dia lasa kely ohatrany izy dia tsetsina dia lasa miseho iny. Dia ny olona le tsy ampy ditongotra le tsy mba mikotrana reny dia le olona le kizitinjitiny reny mora voa amin'ny AVC dia ny vehivavy le manao amin'itony le fanabeazana aizany tony zany akory tsy milazo aza manao fanabeazana aizany dia zany hoe manao an'le traitement hormonaux. Ohatra zao ny eto Madagasikara zao finanana amin'itony le tapamangy anti-inflammatoire non stéroïdien zany hoe ny eo kokoa ny finanana an'ilay corticoïde diso be loatra. Ny fiseho amin'ny AVC dia misy karazany be dia be, mety misy hoe marary andoha fotsiny, mety marary ny laloha, mety maloloy dia mety fanina dia na mety mandoa dia avy eo lasa mety tsy mantsary tena. Arakaraka ny zavatra amin'izay na tonga dia marary be eo andoha tsy mety mijanona mihitsiny. Mba hisorohana ny AVC dia tsotra be dia voalohany indrindra aloha manao fanatanjahantena dia mandeha tongotra dia tsy manao tendan-kanina be dia tsy misory toka, tsy mifoka sigara dia mba tsy mila kinina fanafody fotsiny amin'izao dia tsy mila kizitina eo amin'ny fiainana mba mitsikitsiky lava. Dia fadina kokoa ny le mikapoka any amin'ny loha dia rehefa misy aretina moa zany mahazo anao dia aleo manatona mpitsabo mba hisorohana an'izay voka-dratsiny hoe tonga amin'izay any amin'ny AVC izay. Ny AVC amin'ny ankapobeny dia ny olona manodidididina ny 570 taona mihoatra ny tena voany fa ankehitriny moa noho ny zava-misy dia lasa noho ny sakafo hohanitsika dia lasa nakizy tanora dia lefa voa amin'ny AVC. Ho an'ny hôpitaly Befilatanana dia marary ny AVC 2 na 3 isan'andro ny raisiny antanana maneran-tany antony faharoa amoizana ain'olona betsaka indrindra ao aorian'ny areti-po ny AVC. Tontolo voajanahary sy ny ady amin'ny kolokolo kosa anisan'ny firenena miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fahalotoana ary indrindrandrindra ny fahaverezan'ireo harem-pirenena toy ny zava-mananay ny Madagasikara ankehitriny. Azo lazaina fa marefo ny sehatry ny jony sy ny toe-karena manga noho ny fisian'ny kolikoly avolenta amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna na ny arenan-dranomasina izany. Manoloana izany dia nanao atrikasa iadina amin'ny kolikoly. Ny teo anivo ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga androany iadina amin'izany. Faniry Andrianarivo sy mbola avatsara no mitondra amintsika ny antsipriana izay. Mamelona olona hatramin'ny 2:04 sy 2 hetsy ny jona an-dranomasina eto Madagasikara ary miantoka ny 700 ny PIB nasionaly izany. Marehefa nefa ity sehatra ity no ny antony maro. Eo ny tsy fananan'ireo mpisehatra madinika fitaovana ahafahana mitahiry ny vokatra azo. Vokany, ratsy ny kalitaon'ny hazan-dranomasina ka mety hiteraka aretina ho an'ireo mpanjifa. Fa eo ihany koa ny kolikoly avolenta izay miseho amin'ny endriny maro. Ny fisian'ireo sambo ohatra izay sambo vahiny izay tsy manana fahazoan-dalana anjony eto Madagasikara kanefa dia niditra eto Madagasikara ary zareo anao anjany fanjonona zany. Ny fisian'ireo sambo ohatra izay sambo vahiny izay tsy manana fahazoan-dalana anjony eto Madagasikara kanefa dia niditra eto Madagasikara ary zareo anao anjany fanjonona zany. Ny fisian'ireo sambo ohatra izay sambo vahiny izay tsy manana fahazoan-dalana anjony eto Madagasikara kanefa dia niditra eto Madagasikara ary zareo anao anjany fanjonona zany. Manoloana izany dia nametraka paikady iadina amin'ny kolokolo ny teo anivon'ny ministera
ao anatin'izany ny fametrahana ny drone maritime izay hitiliana ny mpitrandraka tsy ara-dalàna ny arendranomasina. Andrasana noho izany ny fanatanterahana ny paikady napetraka. Lafy ny fanantan-kosa indraiky dia isany mampitaraina ny malagasy maro ny olana fananantany indrindra fa ny fikarakarana ny antotan-taratasy maro eny anivony sapana ra-panjakana izay misahana izany. Mara ihany koa nefa ireo karazana fisehoana kolikoly manodidina ny resaka fananantany ka antony isian'ny fiaraha-miasa eo amin'ireo tsamangaika maro mba hiadivana amin'izany. Sitraka rahatovina ambinitsoa eo amin'ny sarin-datsariny ny aro-tanjona. Ny roso tamin'ny fankan-kevitra isandoha hevitra ny komity mpamolavola ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly na ny SNLCC. Andrafetanareo tolo-kevitra sy ny lara-pahamehana ary ireo vokatra andrasana no antony ho tanterahana mandritra ity volana oktobra ity ihany koa moa ny dingana faharoa mahakasika ny famolavolana ny paikady pirenena iadina amin'ny kolikoly. Ho resahana ao anatin'izany ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitantanana ny fananantany mifandray manokana amin'ny soram-piankohonana. Natao ihany koa ny fametrahana ny fitantanana mahomby ho fisorohana ny kolikoly eny anivon'ny ministera ho an'ireo tompon'andraikitra misahana manokana ireo fitarainana mahakasika ny ady tany sy ny olana misy eo amin'ny resaka fananantany. Eo ihany koa ny fahavononan'ny ministera hiara-isalama ireo mpisehatra rehetra amin'ny ady amin'ny kolikoly mba hametrahana ny mangarahara. Ny olana eo ny fananantany raha mahakasika ny kolikoly dia raha malala mety misy avy eo anatiny fa misy amin'ny sehatra hafa koa izay votoantiny ny zao atelier zao dia tsy rahantsika malala fa resaka état civil ny any amin'ny commune izany hoe misy any zany ny efa misy fikirakirana tsy mazava ny atotanisa na ny information rehetra mahakasika an'izay ka tokony jerena maika mahakasika an'izay anisany lehibe antony mahatonga ny kolikoly eo anivon'ny fananantany ny fitantanana ny état civil izay tsy mazava. Miezaka mampiditra ny nomerika ireo tompon'andraikitra mba hisorohana ireo karazana trangana kolikoly hita sy ireo karazana olana eo amin'ny sehatry ny fananantany indrindra ny fametrahana ny système d'information foncière hanatsarana ary isiny mangarahara. Mahakasika amin'ny bokirovitra efa mivoaka ny lalàna mahakasika amin'ny bokirovitra ary efa mivoaka ny décret d'application eo anivony fametrahana ny assesseur izany hoe ireo tsara-panampy eo anivon'ny sapana fananantany sy fandrefesa-tany ny ministère rotota dia ny ministère en décentralisation sy ny aménagement territoire ary ny ministère ny fitsarana dia tompon'andraikitra voalohany amin'ny fidésignena ireo olona ireo mintsika efa début janvier izay tokony fotoana ahafahany hanamboa ny fikirakirana fametrahana ilay lalàna fampiarana ilay lalàna mahakasika ny bokirovitra. Irina araka izany ny fahombiazana sy ny fandaharan'izany tetika asa miady amin'ny kolikoly sy ny fananantany izany mba hamongorana ireo mpanao ratsy sy ny kolikoly. Eo amin'izay resaka kolikoly izay indrindra dia ahitana trangana kolikoly avokoa ny sehatra rehetra eto amin'ny Madagasikara. Tsy voafongatra vetivety anefa izany ary ilana ny fiaraha-mientany rehetra. Lohahevitra 12 no anaovana lahadinika ka iray amin'ireo ny fangararany eny anivony biro-panjakana Isatsokaziny. Sitraka rahatovina ambinitsoa eo amin'ny sarin-datsariny Mathieu Prince. Ho toy ny fankan-kevitra natao tany amin'ny sistan'ny Madagasikara dia tafiditra anatin'ireo vina 12 no tsongaina manokana hankan-kevitra ho fanatsarana ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly na ny SNLCC ny eny anivon'ireo biro-panjakana. Hodiniana mandritra izany fankan-kevitra izany ireo fepetra ho raisina ho fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly eny anivon'ireo antanatohatry ny asa-panjakana. Eo ihany koa ireo sady isan-tsokajiny ho an'ireo tratra sy voapanga nanao kolikoly ary ny fepetra ho raisina manoloana ireo dingana rahana amin'ny fangaraharany fizotry ny fampidirana ireo mpiasa-panjakana, ny sehatra asa sy ny fampiroboroboana ny asa sy ireo mpiasa-panjakana. Miresaka hoe mpiasa-panjakana itsika dia azo lazaina fa atreto zany hatramin'ny tsanganany Bianco amanala ny olona nanaovana fanadiadiana hatramin'izay nitsanganana izay roa ampahatelon'io mahavoakasika mpiasa-panjakana avokoa. Tsy resaka ministera ny tonga aty aminay zay zany tsy manavaka ministera amin'io resaka kolikoly io fa raha resaka fitarainana no resantsika dia resaka sehatra no resahana raha vao resaka fitarainana. Nefa ny fitarainana izy tsy midika hoe be kolikoly le sehatra tarainan'ny olona mandray ohatra aminareo ny resaka collectivité territoriale décentralisée io zao ny andraisana fitarainana be indrindra hatreto aorian'io resaka fananantany sy ny fitsarana mitovitovy eo
fa midika ve zany fa reo ny tena be kolokolo indrindra itsika rehetra miara-mamantatra. Maro eo antony mahatonga nitrangana kolikoly eo anivon'ny asa-panjakana, tsy ampy koa ny fanaraha-maso na misy azy izany trangana kolikoly izany. Amin'izao fotoana izao malaza ny kolikoly, malaza ny fanaovana fera sy ny karazany, na ny zavatra maro na mety ho diso salamsany. Misy kosa tena olona tena mbola ohatrany hoe tsy haiko hoe matsapa izy hoe tsy motive, tsy hoe tsy mendrika ny zavatra nivalika sasarana amin'ny asa ataony, dia hoe atizy ny anarana anazy aty amin'ilay olona aty, dia ohatr'izay fahitako anazy. Ny toetsain'ny tsirairay ny tokony ovy, manoloana an'izay moa fanarahan-dalàna konko zany zay. Tsy ny olona na ny mpiasa-panjakana no fahavalo, fa ny kolikoly no fahavalo imbonana, hoy ny tale jeneralin'ny Bianco Nanamafy. Tsy maintsy ataony fomba rehetra mba hahatrarana ny tanjona dia ny fampihenana ny trangana kolikoly maro samihafa mba hamigorana tsikelikely ity fanidry-be ny firenena ity. Misaona ny tontolon'ny mozika amin'izao fotoana izao nodimandry omaly hariva tamin'ny dimora teo amin'ny 27 taona ny erandrenirina any fantatry ny maro amin'ny anarana entiny miantsehatra Flash B. Raha ny fantatra moa dia efa narary teo amin'ny 3 volana teo ity mpanakanto ity ary mbola teo ampitsaboana teny izy noho izao nindaosy ny fahafatesana izao. Isan'ny hira nafantarana ny Flash B ny hira mitondra lohateny hoe Fosy Joker izay nivoaka tamin'ny taona 2014 ary isan'ireo hira nalaza indrindra ary nampisonitra azy teo amin'ny tontolon'ny mozika. Namela kamboty iray Flash B izay vao 7 volana monja. Ny fianakavian'ny MBS dia mirary fionana feno ho an'ny fianakaviana sy ireo akaiky azy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nampitandrina any Israely ny filoha Amerikanina Joe Biden fa tsy maintsy ampitombona ny fanampiana maha-olona ampidirina ao amin'ny lemaky Gaza ato anatiny 30 andro manaraka na mety ho very aza ny sasany amin'ireo fitaovam-piadina nomeny ny fanjakana. Dorantsika ny tato-baovao mahakasika izay. Mba ahafahan'ny Israely mahazo tombony amin'ny famatsim-bola avy amin'ny tafika vahiny dia tsy maintsy ampiana ny fiantohana ara-pahasalamana hoe États-Unis. Nanamafy izy ireo fa nanana 30 andro Israely hanatanterana ireo fepetra ireo. Nanamafy ny manam-pahefana Israeliana iray nisy ny zavatra natao mba hanamaivana ny olana ara-pahasalamana misy any an-toerana ankehitriny. Namporisika ny amin'ny fampitomboana ny fivezivezena ny fanampianao Gaza ihany koa i États-Unis. Araka izany dia nampitandrina ny Israeliana sekretera-panjakana Antony Blinken sy ny sekretera-piarovana Austin ny amin'ny tokony tsy maintsy andraisan'ny Israely ny fanampiana maha-olona ao Gaza. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny fandarana dinika avy hatrany no arahinao aoriana izao fampahalalam-baovao izao izay kosa mametraka ny soavatsara veloma tompoko.